Izao tontolo izao no irin'Andriamanitra ho Eglizy fianakaviany. Miposaka eo aminao ny voninahitry ny Tompo. Tonga iray lova sy iray teny ary miombina amin'ny fampanantenana amin'jody ny jentily. Tonga avy any antsinanana izahay mba hitsoaka ny mpanjaka. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Miarabantsika rehetra tratran'izao alahady ny Epifania izao. Irariana isika mianakavy izay manaraka ny Vatsim-Panahy eto amin'ny RDB Live mba samy omba amin'ny fahasavan'Andriamanitra mandritra ny herinandro vaovao ity. Ny Krismasy ny Epifania moa dia samy fety manetriketrika amin'ny fiangonana ary tena mifaninkotra tsara satria toa fety iray ihany ireo. Satria fety nahaterahan'ny-mpamonjy sy ny fety fisehoam-mpamonjy eo amin'ny olombelona. Ny Epifania moa dia avy amin'ny teny Grika hoe EPIFANIA, izay midika hoe fisehoam-mpamonjy eo imason'izao tontolo izao, eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny jentily. Ny Epifania zany dia fisehoam-mpamonjy amintsika satria isika dia olon'Andriamanitra tokoa, araka ny voalaza amin'ny masin-dà Paoly eo amin'ny vaky teny faharoa manao hoe ny jentily dia tonga iray lova sy iray tena ary mpiombona amin'ny fampanantenana avy amin'ny jody ao amin'ny Jesosy Kristy noho ny ninoana ny evanjely. Ao amin'ny Efeziana 4:1-9. Amin'izao andro firavoravoana ankalazaintsika amin'ny Epifania izao ry havana dia mitovy amin'ny mady isika ary tonga mitsaoka an'ilay zanak'Andriamanitra, ilay fahazavana nolazainy izay mpaminany ao amin'ny vaky teny voalohany manao hoe mandroso eo amin'ny fahazavanao ny firenena ary eo amin'ny famirapiratany fiposahanao ny mpanjaka. Izay mpaminany 20:7. Marina fa raha miresaka momba ny mpanjaka izay dia tsy zany no zava-misy ao amin'ny evanjely, ny mady izay tsy dia fantatsika loatra nisany, ny zom-pireneny, ny anaran'izy ireo, tsy voatondro mpanjaka ary ao amin'ny evanjely masin-dà Matio. Ny any fantatra dia mady avy tany antsinanana sy ny hoe faly dia faly izy no nahita ny kintana ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niankohaka nitsaoka azy ary noho efa nosokafany ny fitoeran-drakiny dia nanolotra fanatitra ho azy izy dia volamena sy empoka ary mira. Hitantsika zany amin'ny masin-dà Matio 2:1-10. Efa itsika moa ny hevitra fonosin'ireo fanomezana ireo dia ny maha-mpanjaka, ny maha-Andriamanitra sy ny maha-olombelona ny Jesosy. Ny mira moa dia karazana menaka fanosotra amin'ny vatana, fanonana ihany koa izy. Rehefa misy marary ny vatana dia orona amin'ny mira, fanala-manaintaina araka ny fampiasan'ny jody azy, toy natao koa tamin'ny vatan'i Jesosy, ohatra amin'izany ao amin'ny masin-dà Marka 5:5-7. Fampiasany koa ny mira rehefa amin'ny faty, fa maty zany ny olona dia hosorana ny menaka mira iny. Ny volamena moa dia amin'ny maha-mpanjakan'i Jesosy ary ny empoka manitra dia amin'ny maha-Andriamanitra azy. Nahita maso an'ilay zanak'Andriamanitra reto mpiandrony sy ny mady ka niankohaka teo anatrehany. Io fomba fitsahoana sy fiondriana amin'Andriamanitra io dia midika fa mino sy manaiky fa Andriamanitra marina io. Izy rery ihany manko no mendrika hitsahoana. Izany no mahatonga antsika kristianina katolika rehefa mandalo ao anatrehan'ny tabernakla na alohan'ny hôtely izay misy ny vatana mandran'i Kristy dia mila mitsaoka. Mitsaoka zany dia mila milefitra amin'ny tany ny lohalika ankavanana ary somary miondrika kely ny loha fa tsy zatra manao lava lamosina sanatria mivava. Asaina ary isika ry havana hitsaoka an'Andriamanitra, hanaiky marina fa i Jesosy dia Andriamanitra, ho vonina hieno ny teniny isika ka hiala amin'ny fialonana, ny laingalainga, hanova ny fitondran-tena isika mba ho tena kristianina marina eo amin'ny fiainana andavanandro. Fa anisan'ny tsy mampandroso ny fiarahamonina manko, anisan'ny kilema eo amin'ny firenenany dia ny tsy fijoroana amin'ny fahamarinana. Samy revo amin'ny olana isan-karazany ny tsirairay, anka lasa adino ny fikasana ny fanapahan-kevitra izay niraisina nandritra ny lamesa sy ny fotoam-pivavahana. Ireo mady moa rehefa noton'Andriamanitra hevitra dia
Nivily lalana rehefa nody fa tsy nakany amin'ny Herôda mpanjaka satria Herôda dia manana sain-dratsy ny kendry hamono an'ilay zaza. Isika koa dia manaraka an'izao fandarana Vatsim-Panahy izao, misy mandeha mivavaka any am-piangonana, misy efa avy namonjy lamesa, misy mbola andeha hamonjy lamesa, misy manao fetana masina, misy manao fetim-pianakaviana isan-karazany amin'ny maha kristianina. Zany rehetra zany dia mila atao am-pinoana avokoa, atao am-panetrehantena, atao am-pitiavana mba ho fiderana an'ilay Andriamanitra. Engany i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izay niseho teo amin'izao tontolo izao, izay niseho teo amintsika ihany koa mba hampiova antsika, hanampy antsika hibanjina amin'ny Andriamanitra azy, hanampy antsika hitodika any amin'ny ray amin'ny alalan'i Jesosy zanany. Satria raha tsy misy an'Andriamanitra ny fiainantsika dia zava-poana ihany. Jereo nge ireo olo-masina marobe nilofo tamin'ny fitiavam-bavaka, fanetrehantena, fifadien-kanina, fanompoana ny mahantra sy ny sisa, satria mikatsaka ilay fiainan-tsambatra mandrakizay. Isika ankehitriny matetika ohatran'ny varim-bariana, mandeha mivavaka alahady dia indraindray fa andavanandro toy ny eo ihany ny eo. Ka zao fety fankalazana ny EPIFANIA zao dia tokony manampy antsika hitodika amin'Andriamanitra. Tonona toy reto mady reto, inona ny fanatitra mihetsika an'Andriamanitra? Ahoana ny fihetsika ataontsika mahalona an'Andriamanitra? Andriamanitra izay miseho amin'ny fiainantsika isan'andro, amin'ny lalan'ny tenin'Andriamanitra io, amin'ny lalan'ny vatan'i Kristy io, amin'ny lalan'ireo ratsa mangaika ny fiangonana dia isika vita batemy tsirairay avy ny endrik'Andriamanitra, endriky Jesosy isika. Ka aoka isika ary havana hifampivavaka, hifanolon-tanana ihany koa, hifanampy mba hahafahantsika tena hoe miaina amin'ny maha kristianina marina eo amin'ny fiainana andavanandro. Ry Jesosy zokinay eo, ampio zahay hatsapa fa ianao tokoa no Andriamanitra, ary engany izahay mba hayaneo maha kristianina anay eo amin'ny fiainana andavanandro. Ombantsika mianakavy any Tompo ho tanteraka tokoa any izany. Isodrananareo ane Andriamanitra mahaifa ny zavatra rehetra, ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Hitantana ny diantsika ane Kristy, isaorana ane Andriamanitra.